manoloana ny fifidianana izay hoezahana karakaraina amin'ny taona 2010 sy 2020 ity kosa moa dia hamaritra ny farim-pifidianana ny eo anivon'ny gouvernemanta araka ny voalazan'ny lalam-panorenana mitondra fanazavana mahakasika an'izay famaritana ny farim-pifidianana izay ary Andriamatoa Thierry Rakotonarivo talehan'ny kabinetra ny ministra ny ati-tany Marc-Antoine sy Thierry Rakotarson. Tranga fito no niarahandinga tamin'ireo mpanao politika ary parlementaire antetezamita mahakasika amin'ny famaritana ny farim-pididiana eto Madagasikara entina indrindra hifidianana ireo solombavam-bahoaka amin'ity taona 2020 ity raha nambaran'Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Raha ny kajikajy navoaka tamin'ireo tranga fito ireo dia tombanana manomboka amin'ny 520 ka hatramin'ny 100 ny isan'ireo solombavam-bahoaka mety handrafitra ny anteny meram-pirenena. Amin'ny teknisianina ny tenany dia nanambara ny tale kabinetra ministeran'ny ati-tany fa misy ny toe-javatra tsy azo hitovirana amin'izany famaritana ny farim-piadidiana izany mba ho solombavam-bahoaka afaka hisolo tena marina ny farim-piadidiana misy azy no apetraka. Tsara moa ny manamarika fa ny fametrahana zany farim-pifidianana na ny circonscription électorale zany dia raha eo amin'ny lafiny teknika dia tokony mba hiankina amina zavatra vitsivitsy raha tsy resaka afa-tsy reto anankitelo reto itsika ny mikasika ny ataoko hoe ny toerana misy na ny resaka fahalaviran'ny tany zany eo ihany koa ny resaka activité économique ataon'ny vahoaka ao anatin'izany farim-pifidianana zany ary mazava ho azy ny isan'ny mponina ao anatin'izay farim-pifidianana zay. Ireo zavatra telo ireo ny tokony hojerena akaiky amin'ny hamaritana aloha ny isan'ny député ho vodina ao anatin'ny farim-pifidianana anankiray. Hiakatra ny anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny filakevitry ny ministra ny volavolana didim-panjakana entina hanapahana ireo farim-piadidiana ireo. Ahoana kosa ny lalana tongavana amin'izany? Raha eo amin'ny lafiny lalàna moa aloha dia fahefana feno ny fahefana para-tanteraka ny mamaritra an'izay farim-pifidianana zay. Mazava ho azy arak'izay fa tsy maintsy misy lafiny ara-politika no jereny ny tompona andraikitra amin'ny maha-mpanao politika azy ireo eo anivon'ny famaranana farany ny didim-panjakana ho raisina momba azy io. Fa araka nambarako teo raha eo amin'ny lafiny teknika ary maneran-tany angamba mino fa toy izany avokoa raha ny fahitana azy dia misy ihany ireo ataoko hoe toe-javatra izay tsy maintsy jerena ka ho anay teknisianina aloha zany dia tsara ihany mba jerena ny ataoko hoe représentativité ny mponina zany hoe raha mba azo atao dia tokony mba hifanaraka amin'ny isan'ny mponina ny isan'ny solombavam-bahoaka. Manaraka an'izay tokony hojerena ihany koa ny lafiny toe-tany satria misy ao anatina distrika anankiray izay toerana tena mifanalavitra tokoa ka raha tena tiana marina ny ampisy an'izany antsoina hoe fampandrosoana mirindra sy ny fitoviana lenta eto amin'ny firenena dia tokony hojerena ihany koa ireny toerana izay voantsontsika hatramin'izay hoe toerana lavitra indrina ireny ary mba hialana ihany koa amin'ilay antsoina hoe sous administration eto amin'ny firenena zany. Raha tsy ahivina dia nahidina 720 ny isan'ny solombavam-bahoaka nandritra ny fifidianana tamin'ny 7 sy 20 raha 120 zany tamin'ny taona 2 sy 20. Hatreto dia mbola tsy voafaritra ny fanapa-kevitra farany izay ho raisin'ny mpitondra fanjakana mahakasika io farim-piadidiana io.